Tazana teny amin'ny tsena Andravoahangy no verina nisokatra androany alarobia ireo fitaovana fanasana tanana toy ny rano sy ny savony na ny gel désinfectant. Nambaran'ny lehibe ny tsena Ritsy Randrianarsoa fa tsy maintsy manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana voafaritra ny mpivarotra. Sazy fanakatonana hatramin'iray volana no azony ireo izay mandika izany fepetra izany. Fepetra na mpifatany alohan'ny hidirana ao anatin'ny tsena dia manasa tanana daholo ny olona rehetra izay miditra ao anatin'ny vavahadin'ny tsena alohan'ny hidirana ao anatin'ny tsena. Asibosy manasa tanana vao niditra amin'ny vavahady dia minositra gel. Ary efa fampiresana tamin'ny délégué izay solo tena mpivarotra izay zavatra izay hoe raha misy mpivarotra miopefy tsy manaja amin'ny fepetra izay apetraka ny commune dia tsy maintsy akatonay. Na tsena isan-kerinandro na tsena isan'andro. Izany hoe manomboka eo amin'ny 3 andro ka hatramin'ny 7 andro izay aloha no napetraka tsy mahazo mivarotra ho an'ny tsena andavanandro. Fa ny tsena hebdomadaire indray izany no resantsika dia tsy maintsy fahantsika mametraka an'ilay sazy dia ao anatin'iray volana izy tsy mahazo misitraka n'izay asa fivarotana izay. Rehefa niatso tsy nisokatra nandritra ny 2 volana teo ny tsena Kalamanjana isan-kerinandro dia niverina ny asa androany alarobia ireo mpivarotra teny Andravoahangy. Rapitso alakamisy no hamonjy ny toeram-pivarotana ireo mpivarotra eny Mahamasina. Tsy toy ny mahazatra nefa fa vitsivitsy ireo mpiantsena tamin'ity andro voalohany ity. Tsy mety fa zany hoe tena efa tsy fidy ilay izy fa dia miaritra izay. Tena mahalafo fa amin'izao izay tsy mahalafo tsony satria lany ny olona koa tsy manam-bola. Ny anay sakafo ny amidy fa tena tsy mandeha.